Hitatsika ny frantsay na andravan'io na tsy andravan'io ao anatin'ny ray volana ny fompotona omena azy. Ray volana fepotona nomen'ny compagnie pétrolière Sopletos Marex ho tsy ampy ray volana izay tao amin'ny tribunal administratif la Réunion. Nandresy izy ko firenena manana androm-panjakana tsika mety andresitsika ao anatin'ny ray volana. Ny fepetra napetraky ny mpisolo vava n'ireo compagnie pétrolière eo dia tsotra. Raha tsy mivoaka ny didi-pitsarano anatin'ny ray volana dia ny onitra angatahany 5 000 € par jour amin'ny frantsay. Itsika rehefa tsy mivoaka io tsy mamaly ny fitoram-panjakana frantsay dia misy lalana hafa izorantsika. Andriamatoa Holijaona be dia be ny fanehoan-kevitra tao anatin'izay herinandro vitsivitsy zay ateo ny amin'ny ministra ny raharaham-bahiny izay mpanao gazety moa dia anisan'ny voakehana mafy hoe aza miditra ao anatina cafouillage fa misy antony matoa diplomatie avolenta io zavatra io eo amin'ny filoham-pirenena samby filoham-pirenena no mifampiresaka. Ny ministra ny fiarovam-pirenena ihany koa efa samy nany hevitra izy tamin'ny vaomaly izy iny amin'ny hoe efa misy diplomasia, efa misy fifanarahana any ambadika any momba io resaka io. Ny fahitanareo an'ireny fanehoan-kevitra misesisesy ireny indrindra moa zany ny an'ny fiarovam-pirenena omaly. Marina tokoa fa raha ohatra ka resaka diplomasia zany dia misy ataontsika hoe zavatra bedabediny inona amin'izany. Inona fifandajan-kery eo anatin'izany diplomasia zany mba ahafahana ho tonga ny mitombotsoa ny andany sy ny ankilany mba mifanarana satria mifandanja le izy. Zay ny atao hoe fifanarahana na amin'ny lafiny ngeza be ohatr'izao na amin'ny lafiny indrindra moa iraisam-pirenena. Fa eto dia ny zavatra voalazatra amin'izay ary narosy dia hoe Madagasikara ny frantsay moa zany raha mivaovao farany zay nilazay ny filohan'ny république dia mangataka ny fametrahana zany atao hoe commission mixte zany hoe isiny ny malagasy amin'ny andaniny sy ny gouvernement frantsay amin'ny ankilany zay hifanaraka mba hidirana amin'ny atao hoe fiara mitantana na cogestion. Io zay dia tsara mametraka ihany hoe raha ohatra ka ny zavanisy ohatra atao amin'ny fiadivan'ny mauricianina ny nosy Tremblin zany dia efa tamin'ny efa mihoatra ny 12 taona lasa zao no nanomboka napetraka izany commission mixte zany ary mandraky ny androany ny mbola vao première lecture ihany no vita zany hoe eo anivon'ny assemblée sénat frantsay zany hoe hiandry deuxième lecture ndray zany ve afaka 10 taona iveliko fa tokony hodinina kaikany hoe ohatrany misy ny fareherana tamin'io momba ny nosy ny ediny mauricianina io ka ohatrohatran'izay ihany ve mety anaovany Madagasikara etsy andany nefa ny efa manomboka manao forage izy ary efa mahita fa efa misy ireo solika sy gazy ao anatiny ka zay mahatonga ny amin'ny teny hoe tsy dia izay loatra no tokony ho lalana raha manao toro-kevitra zay hitondrany Madagasikara io fifanarahana io. Ny tiana io lazaina dia raha ohatra ka niteny ohatra ny ministry ny fiarovam-pirenena zay omaly ny omaly dia nilaza izy fa ohatrany hoe ady tany rehetra io ka ny fitorinany mety aminay dia isoranay mihitsy ianao andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena satria izay indrindra ady no atao eo anivon'ny iraisam-pirenena zany hoe fitorina no tokony atao satria efa manambara mazava ny frantsay fa efa nazy io zany hoe raha midika zay dia efa hoe efa nametraka ny eo anivon'ny fiakabanana iraisam-pirenena hoe tokony hifampirara ny malagasy sy ny frantsay mba ahafahan'ny frantsay mamerina indray ireo nosy ireo any Madagasikara. Zay le fifanarahana tamin'ny taona 7 zay napetraka tao anivon'ny firaisambe ny firaisambe iraisam-pirenena kanefa ireny fisietsika ireny dia mampiseho fa tapaka ny fifanarahana ny fampisehoana hoe efa mametraka toro-dalana maro samihafa avany amin'ny ataontsika hoe décret maro samihafa mampiseho hoe efa any frantsay le izy dia efa mampiseho hoe efa any frantsay io ka tsy mila hitsono ny fifanarahana amin'ny malagasy. Izay no mahatonga ny miteny hoe tokony
hitraka amin'ny malagasy ary hiditra eo amin'ny fitoriana iraisam-pirenena, zany hoe eo anivon'ny CIJ na ny Cour internationale de justice. Andray mato Joël Harison resaka fitoriana andray mato Rabona teo hoe any amin'ny iraisam-pirenena zany fa zao tsika vao mitaky anazy misy fanohan-kevitra olotsotra hitako eto miresaka indrindra mahakasika an'izay hoe fananinana ny efa taonany maro izy io tsy niresahana fa ao anatin'izao somary manakiana any moa izy hoe misy tsy mahazo tombosoa ao dia izao vao mamoaka secret fahitanareo an'izay. Mamela aloha no nandrianina amarikely ny filoham-pirenena hoe naninona zao vao mihetsika ny raharaha Élysée Parsa nitaraina an'izay izy tamin'ny vahoaka malagasy. Voalohany dia tamin'ny volana mars 29 mars 2014 dia nisy mpanjonontsika maty nanodidina ny Joan de Nova no nietraketraka nataony tafika frantsay. Nifandray tamin'ireo fianakavian'ireo zahay, nifandray tamin'ny mpanjono rehetra zahay tamin'ny Mahajanga. Tonga tamin'ny Mahajanga mihitsy izay ny 20, 20, 13 jona 2024. Toy nareo mpanjonon'ireo raha nandre zavatra nambarany talehan'ny kabineta ny présidence na ny directeur de cabinet ny présidence. Raha nilaza tamin'ny TVM sy ny RNM raha avy namonjy fivoriana momba ny Océan Indien izy tany Comore. Zao no nambarany. Ry zareo no te-anjony tany an-tanin'olona tany. Tsy nisy fitondram-panjakana tany na mitondra fiaraha-mioro tamin'ireo fianakavian'ireo kanefa ampolony no maty tany an-dranomasina. Faro nametraka fitoriana ilay compagnie pétrolière izay vao niresahako teo mba hanoizana n'ilay arrêté tamin'ny 22 décembre 2008 accordant un permis de recherche de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux ho an'ny Joan de Nova maritime profond sy ny Joan de Nova est. Tsy nahita teny mpitondra malagasy. Voaray volana lasa zay. Ao anatin'izao république faha-efatra zao. Ao anatin'izao république faha-efatra zao ihany koa no mbola miteny ny ambassadeur frantsay fa hanazy ny Élysée Parsa. Izay andray matovoloha no mahatonga ny olona taitra ny tia tanindrazana rehetrarehetra. Efa nangataka feondrana tao aminao zahay, saika ilaza taminao hoe hanao randra-tarihana ny andray matovoloha ity resaka mpanjono ity. Tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Hatrany varatry ny nosy ka hatrany atsimo ny nosy, vitsy sisa amin'ny mpanjono samy mandeha mihoatra ny 5 kilometatra miala amorontsiraka. Fa vao sambotra dia migadra any amin'ireo nosy manodidina antsika. Itsika nefa jereo ny fatrantsika amin'izao fotoana izao. Ny mpanjono antapitrisa ny velominy amin'ny ilany andrefana atsimo andrefana nositsika iny. Izay no mampanahinay sosana triry handeha ho any amin'ny korotany tirara ty fa andao alamina eo anivon'ny fitoriana iraisam-pirenena. Voavoro ny pirofo mialatsiny kely voavoro ny pirofo amin'izao fotoana izao. Misy mpailalàna milaza hoe tsy maintsy jerena amin'ny lafin'ny géographie hoe amin'ny Madagasikara marina avereo matory ny firenena mikambana nilaza fa hoe nosy malagasy manana expert be dia be firenena mikambana zany antsika ireo. Tao amin'ireo nosy ireo talohan'ny fanjanahantany dia efa nisy malagasy mipetraka mpanjono. Efa nisy fitrandrahana 53 000 tonnes na vato tao amin'ny faritra io izay malagasy niara-nitrandraka tamin'ny frantsay. Noho izany voapirofo fa atsika malagasy io. Eo amin'ny faritra-masina indray tsy edikevitra raha eo amin'ny zone économique exclusive atsika io. Ny frantsay manao hitsin-dalana. Raha manao hitsin-dalana izy itsika tratra ny tsindry leny. Raha tratra ny tsindry leny tsika amin'izao fotoana izao tsy maintsy mbola manangona pirofo anankiray tsika hoentiny eo anivon'ny tribunal iraisam-pirenena izay ny angatahanay hoe ampanatsony minisitra Atala Beatrice ho ao amin'ny antemperam-pirenena mba hanajantsika le fekevitra tapaka teo anivon'ny firenena mikambana hoe mifanatononareo midivonareo hevitra handefa taratasy tsika
tsy mamaly izy soatsika amin'izay no mitory